faharoapolo taona ny onjam-peo dia fanambarana zao dia mahafaly anay manolotra ho anareo a ity tompany iray ity nampiray alohateny hoe raha teo fanambarana 80 ny teny ka-efatra mila teo fanambarana no ambarako anao raha ny taona nijoroany 20 taona lasa zao raha mila izy manana tsara avokoa raha fandaharana fa ny tena mampiavaka azy ity teny fampianarana ny boky apokalipsy raha tompony andraikitra mpitantana ndela zaiko anao ny tena marina ny bolao mpandrindry ny fitantanam-bola ny fandrindrana kapobeny dia tena milofo sy manatsara ny asany izy ireny ny fiandraikitra ara-panahy tena ao tsara tsy misy mampanahy ny tale général ao ka fotsiny fa taletan'izy ireo no mampifaly ny restauration ny paleta ny technicien ny mpamokatra fandaharana tena miasa amin'ny folo fa tsy mitsokan-daharana ny mpanadio-trano sy ireo mpanao gazety tonga eto avokoa izy ireo manokatra amin'ny fety 20 taona ny onjam-peo hosokafantsika an'io ripiain izay mandre mba fantatrao ve matongo radio toy izao dia teo foana ianao mitroravaka sy nambe koa makasitraka anao be lehibe isarana lehibe andriamanitra nampijoro mila teo fanambarana kely sy tsoka ny androany fa ho lehibe ny fihafarana oelavelany ny folobe apokalipsy sy ndray aman-dreny ny paster maio fa aketo aloha mbola maty foana ambonina tao fa lavitry ny olana sy ny entana mavesatra mila teo fanambarana 80 ny teny-ka-efatra makasitraka to sao doneka teny manala na isisaka tamin'ny firesaikana fahampiasa
Ya, voninahitra ho an'Andriamanitra no hijorona vavolombelona satria nanatso maso ny fiandian'ny radio fanambarana tamin'ny taona 7 97 zany ho an'izay efa nivavaka teo amin'ny bebe faravohatra dia tamin'izay no nanapa-kevitra fa hanao radio fanambarana hanao radio zany tsika mivona teo am-pelatanana tamin'izay dia 7 arivo ariary akoresandrakan'olona jaona karaha fonazana ary dia efa hita aloha zany fiasan'ny radio satria talohan'ny isanganan'ny fiangonana apokalipsia efa fampianarana apokalipsia tao amin'ny radio tsika avao ray aman-dreny pasteur Mayola dia rehefa hanangana ny radio amin'izay dia ny mpiray-fanantenana tao faravohatra tamin'izay fotoana izay mbola vitsikely zahay tsy tadidiko na tany amin'ny roapolo amby zato tany manaka nisa tamin'izany fotoana zany dia hanangana radio zany tsika dia nanao ezaka voalopy tamin'izay fotoana izay isika tamin'ny janvier 97 dia rehefa natao izay ezaka voalopy izay dia izay no niingiana sady mitady ny technicien hanao hanangana ny radio na hanao ny émetteur tamin'izay moa ny namana fosara zany hoe hanao an'le émetteur izy misy no nanao azy dia ny émetteur tamin'izay nitanjany 40 watt izay no tanjaky le radio sady nijeriny trano hanaovana le radio dia le trano misy an'le radio fa trano kely zay teo dia ray aman-dreny pasteur Arsène nanao ny latabatra sy ny fanaka tao anatiny teo tamin'izay fotoana izay ary misy ray aman-dreny izay nanangana ny nanao ny biriky sy nanondrindrina nanangana ndrindrina raha manamrondy zay ankafatara le ray aman-dreny dia zay niandian'ny radio dia tamin'izay no efa niteny efa nampahery foana ray aman-dreny pasteur hoe na dia tsely aza ny androanao dia lehibe ny hafaranao dia nindra tamin'ny tsely tokoa le radio satria zay 40 watt zay raha no tena marina sy nahaheritsy anatanina arivo ray manontolo zay fa mamidididina ville no eto amin'ny ville ny tena kakan'izay kanefa nindra tamin'ny tsely tsika dia lehibe ny hafarana misy hatrany amin'ny fahatany radio fanambarana misy hatrany Tomasina misy hatrany Debo misy hatrany Tsirabe misy hatrany Fianaratsoa misy hatrany Ambositra misy hatrany Abatonalana misy hatrany Abatondrazaka zany rehetra zany atonga hatrany Fianaramasinina miampony radio fanambarana ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra reniany. Alleluia. Aleo ampitenentsika kely pasteur Godson Zazana mbola tsy pasteur izy tamin'ny fotoanandro mbola zany kely izy tamin'izany anisany tobrika tao anatin'izay akio nanangana nitolona mavaka tao anatin'ny fanorenana ny radio fanambarana. Voninahitra ho an'i Jesosy rahatsika ampiasa amin'ny radio rehetra ka hatramin'ny taona orakoraka be dia fiangonana rehetra ihany koa vokatra ny radio fanambarana isika rehetrareto vokatra nentin' izany onjam-peo ny radio fanambarana zany mafy dia mafy ny sedra zany tamin'izany fotoana zany ary zazo mihitsy nisan'ny olona tsy niny any pasteur Mayola tamin'ny fotoanandro raha nijery an'le trano kely izay hoe anaovana ny studio ny radio tamin'izany fotoana zany satria tena korota pako zany no tao anatin'le toerana korota netana fatim-bia fatina brety fiantaina koa dia hoe ananganana radio dia hoy zany hoe tena ty pasteur ty mety ho fokarongony fa tena androany resy lahatra fa miasa Jehovahandriamanitra. Alleluia. Alleluia. Orakoraka be dia isorana Jehovahandriamanitra ary isorana koa ray aman-dreny pasteur Mayola mitaiza sy mikolokolo tao anatin'izay 20 taona izay voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Alleluia. Marmanter kasana radio am-perinasa mbola amtenentsika farany ao nialanareo na nianaganareo zay kely mila amin'ny olo-masina dia entina tamin'ny
1987 dia anisan'ny nandray anjara tamin'ny fanatanterahana izany radio izany. Mbola kely, tena kely tsotr'izao ahitanareo anazy zao fa nany akanjo nanaovako aho tamin'izany nivadibady pataloha le ngeza be reny dia rehefa torana tady nanaovana dia rehefa resy lahatra ny bokin'ny apokalipsia dia rehefa mba manao lobaka dia mambanao kravaty dia le ngeza be na sisika eny anatiny fa le ohatran'le rambony kely iny atao ety avelany ka ao anatin'izany io voateny hoe anangana radio ny fiangonana vola 7,000 ny teo an-tanana hitady anangarana zany dia fady hanina fito sabata tamin'izay dia teo ana hoe anamboatra émetteur dia rehefa vita ny émetteur 40 watt dia tsy maintsy misy pylône. Iza no mahay pylône, iza no mahay soudure ato anatin'ny fiangonana dia voatendry tamin'izany dia andao ianao manao an'ilay pylône dia natao tao anatin'ny trano iny izy aloha tamin'ny voalohany 2 metre ny lavany dia mivoana ilay tamin'ny trano tao dia navoaka teo ilay izy vy kelikely dia tsy nahazo alefa iny dia nasena amin'izay aho anao pylône anankiray vaovao dia lasa mitsipona ny vy ferrocorner dia 60 dia ferrocorner dia 40 dia ferrocorner dia 30 dia tany andravany no mitsipona azy dia mahita ao andravany 5 metre dia ambonina kenya dia lasa ray makaty ambaravao aty sotra dia vita somatsara le izy tamin'izay dia rehefa tanako reto nanao zany pylône zany no voninahitra aman Jesosy tsy mitady tampoka nefa fa ny zava-dehibe nafinaritra dia zao hoe isika rehetra zao dia vokatra avy amin'izany pylône zany satria tonga tany tokantranintsika ny radio fanambarana dia faly be ankehitriny ary tena faly aho dia mbola ezaka hanontra be be kokoa ka mbola misy asa atao amin'ny radio ao. Iya, suatu disini tamannya nanti film pemantauan yang sudah dipanambarani di list jasa dari pemantauan kau senang reason saja tahu di dalam minat saja jika dari film robot yang sudah dipanambarani ide eksekutif mengatur Sahabat no kawan saya yo ni nam resikonya ni juga berbeda volume matunis so untuk di mana-mana dari sejarah kalau berdoa so dinanya tam semisu valori korea ni watan di zon bukan lagi bayan sikadeu tapi fenomen basic katawanat inuna kamana fenomen saya tidak bukan di sini Faru, Zafru, Zaya, it's not a footstep down so. Fantai, Ramadan, Pastor Mayor, Tamilana, me, FIFA Dicana, Fancanatela, Fit Sabata Tamza, then Fanata Tamza, Natamakata, Netrana, Studios and Tobin, and Nepana, and Radio. The Kuzam Zaiwe, what cigarette, Rano Sabata. Asadin manugatena bayir ni beo maktu Florio ada tanzama jo matu alam jura atam zone dokter dengan bara Father yang cikadeu nisan nanus kegatran raya tina nanon pilon dan tua sen nanon sera sekatar rematen ramanam rodrenen targeniki nanon transensis terpastel DJ terpastel salam tombrix Desau santura ni fanmeza paswakan tam zamtonza Rano zabat rekutsi ke malu fekunan sikar yang malamzo Desamin tutra
fahelana dia izao ozy zareo mba ina ary nataony mba nataonay tamin'izany a vo vita fianarana zay miasika ny fitatana tongavana mandeha pasteur foana ohatrany mbola atao akazy fotsy zay nanao a ny dossier financier amin'ny radio sy ny taratasy rehetra mombamomba zay isy ray aman-dreny zay moa niaraka tamiko tamin'izay mba tsy azotsony zay mba samy mitondra ny talenta sy fahaizam-pahasoavana dia mahavita zava ary farany dia izao tsy misy ny karamaina na ariary ary zany rehetra rehetra zany fa dia samy nanao takitsoko daholo zao mivokatra ho an'andriamanitra lery ny volanitra hoatsika tsy raha ihany kosa rehefa fahasoavana saintelana dia mirasitra dia manamparana fa mbola tsy miverina naolava toa atratra ny tena manaraka rehetra sorato izy tatara io radio fanambarana io ary tena raha tantaraina dia mety ahitana film anankiray regny izy raha ny fomba fidiana tany amin'ny voalohany ina moa ny antony nampatonga an'ilay hoe nanangana radio zany ny antony dia izao za nahazo anto hoe za maniraka anao tolibokiny apocalypse hieran'ny Madagasikara efa zao tontolo zao nandeha izy olona roa fiamanana vitsivitsy dia nandeha amin'ny radio rehefa nandeha amin'ny radio nanidy varavarana daholo ny radio dia tamin'izany niaraka zay manitry pasteur Benjamin dia hoe anangana radio zareo manao mba ifanometana dia ao tompony apocalypse zany rehefa mi daholo ny radio isy nanao valopy daholo zay mpianatra apocalypse rehetra rehetra nanao valopy dia vao agny na valopy dia namena ny zareo tany hoe ty fandraisana zara mifananganana an'ilay radio natangana tokoa ilay radio dia namboatra an'ilay tranon'ilay radio teny ambony teny dia nandeha ilay mpianatra apocalypse mba nandray anjara zany fao reraka mba vity io dia miaraka ao amin'ilay radio dia nitory ilay apocalypse amin'ny radio am'izay nandeha ilay radio vita ilay radio tsy mety zareo fandaharana intsontsika tsy navelany iteny tao tsika dia foana azy zany adinareo zany nefa hoe miara-mambola dia mandeha dia nazay azy manao rakitra sisisa io izy garailay tsy marina kena velona valopinareo fa gavo dia tsy maintsy amitenena io nareo dia zany avelona le valopy dia zany penaka eo zao tahaka izay teny ampiaveleny le valopy ty dia tamin'izany manao zany tsy dia hitanareo any ary zany dia izay zany tena kozy aho hoe ono Andriamanitra ianao milaza hoe zany antolilo ty alefaso eran'ny Madagasikara eran'ny tany ty varavarana mihidy daholo tena dia nanitsakaizanao akaiky eo ary ty zao lasa mivaliky aminao ndray hoe aveleny no valopy ho avelona ve valopinareo kina no atao mpiasa tiazy na fitambony hoe mparetangeran'ny tany dia tamin'izay nahazo antso anao hoe analazao ary ny fiangonanao zisy Jehova fa reky ny fitarainanao sy mivavaka ao na zao ny fiangonana fa anao radiotsy ahoana hoa ina no atao amin'izany anao tsy mino zany anao milaza hoe mihidy ny varavarana fa hosopafako varavarana io zisy Jehova ary tsisy andrinina tsony io anano dia lazao ny fiangonana dia tonga tokoa ny sabata fiangonana tsy malaky inina dia tonga dia tany anao radio tsika romotra daholo le komity mampiaranazy atao fa hoe tsisy fividineny komity tsisy fivrina zay fa voanreto boikely pasteur reto fa napakelikely vafatany any fotsiny satria anao mbola boikely sady zato anao mbola skill be na sareo koa tamin'izany mbola kongakonga be daholo dia tsy narako efa lasy vao mivoaka amin'izay izy dia efa mientsika daholo vondrava fotsiny fiangonana dia efa nisy miteny hoe zaho izy manana namana manao émetteur fa mety misy any zany be hoe dia ahoana ny volana dia nona dia efa resana fotsiny izy fizy izy tsy maka volana tsy efa vita izy hay
no letter first gender name hai tada ada tahu figuran ah gender name punya mereka itu veru cara mengenal radio gender tahun ini kalau banyak orang sih soal ini bisa istilah nasional ada 40 voter maka dia senang ini kata di pusat gender sebenarnya yang dia dulu hai dengan biologi yomi tenaga dia bagian di desa di Ubuyu sana kan ada senana yang menjadi biologi para biologi mau jadi bisa nanti nanti mereka tu kita mau bukti namanya jujur mereka orang fauzi sistem bisa macam ni pusat sedang tahu atau fauzi sistem yang bisa fauzi dia kata hasilnya dia tu jadi bisa aku tampil sih tanah dong lah paralon di para kilo menurutku saya kita tukang nanti saya jauh sih tukang kau sebab kita di kamu berada di sana bisa tanah suka untuk pada ikan raifusnya di fabrik hai rasul siswa atau siswa teknik meeting dulu dan meeting dulu pak mana nano bana sorole ini dapat turun nasiran mikir itu eva siasa juga nih sama siapa beto falaforo tidak berani karena turun bila tuh bila mukbe jadi uji ada mikir baru nih abis pak oleh bila mana bos nado kalau jadi mana bos manin jadi mana jadi tam Dewi Yulis, kesalahan yang membuat tapi nano grupi mayulani grupi masih dicari Iba pitam di radio RNM, iba balik kita radio Cikawos radio RND itu ke Frank Kirkirne telah difabrik itu betul saya di Gondre Ogilisi desat sinjer jelun skruto bito pada bel jeleko já meto aí voltina no vanho Deus dizer gawe 120.000 cara bisa kuda itu 120.000 Rotina sana dia, dia statistik dia betul 115.000 ni kita follow. Tapi list na Frankel dia sangat bel untuk bisnis, jangan buat buat bewa di 120.000 di 115.000. Ni ufata saya dinyagara tempolis. Ini dari tamu dia cuma turun dari tahu. Ada jual, laksana kata turun ada jual. Isa may mataf, isa may manutang. Dan sangat turun dengan raksasa dan menutang, sangat menutup. Bila break, isa mana breakan. Tapi turun dalam break, dia bisa na ini break pereka fusi apa masa kabatin na lalu na fusi. Isa dari mana tu bilik tu mana zat, mana sudah itu tu bilik tu na bisa zat. Dulu mana sudah ni pasti na. Dia bila starkan ray, isa dari meftaras. Ada yang bertahan, dan rakan dari radio, limited dan perempuan. Bila ini ada bila radio kasih ada pasal ini sisa dan radio kasih itu kalau juga nan ada radio kasih kalau so. Bila limited, ini sisa pilon, ini sampai pilon na ano bisa berarti na. Jadi yang tidak main dia tahu, ya sama itu sih dah. तो dia orang sana mana saja tu dia sama sih main juga bis nama saya sama tak film boleh cerita kita ada Pakistan Sultan ni dia dalam Saruto ni dia bangga dari keroyan nanawa Sultan san bisa dengan radio dia radio terang saya kuat kiri Islam saya dia nyaraka dapat dia radio tu Tanzania bola tu nyara kata mereka di pasti dengan istilah bola itu nyara kata Saruta sabi pasti sama pun seperti dia kena mati ambil bukan sih dulu tahu dia radio san edukasi kalau kita tahu san kita edukasi dia menikaran hari terus saya ni janis di sana malam pada orang lagi sana jumpa bersama Visi saya ulah setiap nama dia radio itu dapat sana. Bola musuh macam musuh. Ada orang le pembola sanfiara fusuh.
le olona zany dia vita ny samy fiara dia sasany nandeha kelikely tao samy fiara dia nidina sasany tsy niditra nandeha tao samy fiara mihitsy fa dia vao vita ny samy fiara dia pika rano fotsiny ny sasany dia zay nampalahelo satria mafy be koa le ady atrentsika zany fa zavatra tena nahafaly anahy tamin'le fijoron'le radio dia ity vola tena le fampianarana dia vita le fampianarana avy zany dia fitonjato natao batisa vao vita le fampianarana tamin'ny radio fampianarana voalohany tonga dia lasa le radio ary dia misy olona tatao amintsika fitaovana nataon'Andriamanitra daholo fa isaorao koa Andriamanitra fa reny olona zay tena nanamoana ny radio reny tamin'izany tena mbola mijoro mihitsy hatramin'izao mbola misy tena mijoro mihitsy ary tena hoe taka mijoba na dia atao aza faorena sy fizarana any am'ireny io izy fa tsy miala mihitsy zay zavana nafaly ary toka mbola mahafaly hatramin'izao tena kely mihitsy ny andohana kely ianao tamin'ny fiandohana kely ny andohanao izy izy vita ny hafarano o lehibe ary za dia tena kely mihitsy tamin'izany ary lanta tamin'izany mipoako tena mipoako tamin'izany tena 53 kilo dia ny kirato rigibe zany fa 54 anazy tena kely ary zany mijery misarako tamin'izany tena gaga ihany hoe ahoana no mban'olona zavatra tena hoe jerety poso tamin'izany dia mijery ana amin'izao fotoana zao tena mba mampageza ihany amin'izao fotoana zao fa dia mena voninahitra tofa tsy ary dia ngeza nanaraka an'izay koa tsy fiangonana nanaraka an'izay koa tsika rehetrarehetra ary dia zany mijerentsika amin'izao fotoana zao na dia kelikely daholo tany ampiandohana efa manina daholo amin'izao efa mba mibotsobotsona daholo amin'izao fotoana na dia mafy ary mifitredana mafy misenda rehetrarehetra efitsika ary oetritsika fa mbola tsy mafy nazo joba nazo fotoana mevena voninahitra tompo fa tena miteny betrefitebosy kosa kokoa ary miteny savakan'Andriamanitra dia miteny nomenara fa kidy aho hoe ianao ka naniraka anazy efa very aty midaholo varavara hoe asika varavarana mivononao izy ka tsisy adinona itso zaho izy namoana io dia tena nivono tokoa le izy dia tsy be hoe vono radio tsy mijana teo Tananarivo i lasa eran'ny Madagasikara iny tena mangaty zany fa teo tsy mitsangana hoe fiderana fa mananatsika amin'ity fotoana ty fa tena metsiketsika amin'ny fotoana Antsika mitena miaraka jiabijiaby atao bolitana atao boliboli tsara hoantsika farafary eo atao boliboli tsara tanatsika ambany ary eo
Ada pas sikit yang berapa dan sikit ya. Di tangan sikit siapa?